Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompon'izao rehetra izao. Andriamanitra no tompon'ny tantara. Izay indray ravana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Ny tenin'Andriamanitra amin'ny Matthieu 7:17 ka hatramin'ny 9:7 no tiako hitarihana ny saintsika amin'izany lohateny izany. Andriamanitra no tompon'ny tantara riavana. Fanoharana nataon'i Jesosy Kristy. Nisy lehilahy iray ozy izay tompona tanim-boaloboka. Rehefa vitany tsara io tanim-boaloboka io dia lasa nandeha nifindra ho amina toerana hafa izy dia noheny mpiasa hiasa ilay tany. Avy eo rehefa tonga ny fotoana fahavokarana dia naniraka mpanompo hafa izy hoe mandehana maka anjara vokatra amin'ilay tanim-boaloboko ary ananina. Kanefa dia izao no nitranga, tonga ny mpiasa andeha haka ilay vokatra dia novonoiny reto olona izay niandraikitra n'ilay tanim-boaloboka ireto. Ny sasany ozy izy notorahany vato, ny sasany nokapohana, ny sasany novonoiny. Dia avy eo ozy ilay tompona tanim-boaloboka hoe aleo ny zanako mihitsy no alefako fa angamba atahotra azy ireo mpiasa ireo. Kanefa vao hitandreo lavitra fotsiny zanaka ilay tompona tanim-boaloboka dia hoe aleo vonoantsika fa iny ny tompony lova, amin'izay rehefa maty io azontsika ny lovany. Dia hatreo ilay tantara aloha fa mbola hitory rehefa avy eo. Ny zava-misy dia izao fanoharana io nataon'i Jesosy Kristy io. Izany hoe ny tenany no nambarany tamin'io ary ireo ilay olona izay mpiasa ireo dia tsy inona fa ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo, satria izay no hita amin'io texte io hoe miresaka tamin'ireo olona ireo izy. Dia ny tanim-boaloboka dia tsy inona fa ny fanjakan'Andriamanitra. Nomenan'ireo fariseo sy mpanoradalàna sy lohan'ny mpisorona ireo ny fahefana avy amin'Andriamanitra hanambara izany fanjakan'Andriamanitra izany. Dia avy eo koa nefa Andriamanitra naniraka mpanompo hafa mpaminany isan-karazany mba hitory izany fanjakan'Andriamanitra hampiverina ny olona amin'Andriamanitra fa izay tonga dia novonoandry zareo daholo maty martyr. Avy eo ary moa Andriamanitra naniraka ny zanany dia Jesosy Kristy kanefa dia izao hoe vao maika novonoandreo no fantsihana tamin'ny hazo fijaliana mihitsy i Jesosy Kristy. Dia izay ilay tantara fa mbola hitoy io rehefa avy eo ary tahaka an'izany mihitsy ny fiainantsika. Fanoharana ilay izy fa tsy ny fiainan'i Jesosy Kristy ihany no azo oharina amin'io tantara io fa na ny fiainanao koa aza. Satria ao amin'ny tantara-piainantsika dia tena misy tokoa ny olona ratsy fanahy tahaka an'izany. Olona izay ny mahatonga azy mamono sy mitoraka sy manao toetra tsy zaka ohatran'ireo amin'ilay olona izay tonga haka ny vokatra dia satria ambariny 9:7 manao hoe amin'izay ozy izy atsika ny lovany, lasatsika ny lovany. Izany hoe tedaviny ho azy ny lova. Misy alatra ao, misy fitiavan-tena ao, misy fitiavan-karena ao. Dia izay ny mahatonga an'ireo olona ireo manao teti-dratsy, manao politika maloto mba ahafahana mahazo ilay harena. Ary misy izany eo amin'ny tantara-piainantsika. Mety ianao izay mihaino an'ity vidéo ity miaritra an'izany ianao, mandalo an'izany sedra anao satria misy olona tena maka ny zonao, maka ny anjaranao, manao fanararaotam-pahefana aminao. Ary mety misy olona mihitsy mamotika ny fiainanao, mamono anao amin'ny fomba rehetra mihitsy izy. Ataony mihitsy izay ahasimba ny fiainanao, manao sabotage izy satria izay fitiavan-tenanao ambadika ilay izy. Ary rehefa mijeritsika ny vonon'olona sy ny alatra sy ny zava misy rehetrarehetra eny hatramin'ny ady seza aza dia vokatry ny fitiavan-tena daholo no mahatonga ilay izy. Ary be dia be ny politika maloto izay ketriketrehan'ny olona any ambadibadika any mba hahafahan'ny olona maka an'izay le hoe zavatra indraindray izay tsy azy akory izay. Ary mety izy zany na ny soratra masina rehefa jerevantsika tsy i Jesosy Kristy irery ihany no niarany hoe fanilikiliana, famotehana io fa be dia be. Ohatra zao ry Davida zao. Davida dia anisan'ny nanana ny heriny izy ka nahavita nahafaty ny Goliata. Ary avy eo nambarany olona hoe nahafaty analinalina. Dia nialona ny Saola izy, ny mpanjaka mihitsy ny nanao izay aniliana azy, natao aza lambo izy, nofofona mihitsy ny ainy, nitsoka izy. Ary ohatrany hoe nahery zany ilay mpanjaka tao anatin'izany satria nitsoka ny taridositra nandositra mihitsy Davida. Tahaka izany koa ny tantarandry Josefa izay nialona ny rahalahiny koa, tia ny rahalahiny ho azo daholo zany le fitia avy amin'ny ray aman-dreny. Dia novonoina mihitsy ny Josefa, nalefa mihitsy hoe alao amidy andevo any. Avy eo mbola tany amin'ny tranomaizina koa. Avy eo zany rehetrarehetra zany maneho hoe tena mety izy tokoa hoe fahalatsahana ambany. Fantatsika ny tantaran'ny Daniela fa tany andavaky ny liona mihitsy izy vokatra izay le fialonana sy misy olona izay hoe ratsy fanahy. Ary zany mihitsy nambarana tenin'Andriamanitra hoe olon-doza ozy izy eo amin'ny 9:7 ataony loza tokoa ny andringanana izany olon-doza izany. Tena misy io ry havana
amin'izao andro ankehitriny zao mety olona eo ambony fahefanao ary tena mety manao vava mitsy hoe potehiko ny fiainanao simbako ny doseanao ataoko tahaka an'izao ianao dia zandro any tehiteny aminao hoe Andriamanitra ny tompon'ny tantara tsy mbola nijanona teo akory tantara io fa raha nijanona teo io dia tena hoe resy zany le olona rehetrarehetra resy zany le tompona tany-boaloka fa mbola nitoy io ry havana satria nambaran'i Jesosy Kristy eo amin'ny andininy 2:7 manao hoe tsy mbola novakianareo fa ny teny eo amin'ny soratra masina hoe ny vato izay ny lavon'ny mpanao trano dia izy no efa tonga fehizoro avy tamin'i Jehovah izao ka mahagaga eo imasontsika dia mbola toy izany ihany ary noho izany dia lazaiko aminareo koa esorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka omena izay firenena mahavokatra ny vony ary izay potraka amin'ity vato io dia ho torotoro na zovo ny anjerany dia ho mongomongo. Jesosy Kristy no ambara amin'ilay vato ary ny mpanao trano dia ireo ilay lohan'ny mpisorinareo ireo zany ilay efa nandà efa nanilika hoe izay tsy mila n'ity vato ity fa tsisy ilavanay an'ity vato ity fa izay manana ny vato izay heverinay fa hoandry apetraka amin'ity fanorenana ity dia ny fanorenana ny fanjakan'Andriamanitra fotsy Andriamanitra manao hoe ny vato izay nilavonareo ny vato izay nahilikарeo iny no raisiko iny no alaiko dia ataoko tonga fehizoro avy amin'Andriamanitra zany izy zay hoe asan'Andriamanitra mahagaga matiny zareo teo ambony azo fijaliana tokoa ry havan'i Jesosy Kristy fa tsy nijanona teo ny tantara nembena ny zareo mihitsy ny fasana miaramila mihitsy ny ambina ny fasana mba tsy ahafonga ny fasana isokatra na hoe hiala ao amin'ny fasana io zany Jesosy Kristy kanefa dia zao tsy nahasakana ny asan'Andriamanitra zany ilay vato izay lavon'ny mpanao trano natsangan'Andriamanitra tao anatin'ny fahafatesana tao dia nataony tonga fehizoro ka avy eo tsy misy anarana hafa ety ambany masoandro azahoana famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy ary nomena azy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany ka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no andolia lohalika rehetra na ny any an-danitra na ny ety ambonin'ny tany izay le hoe nataon'Andriamanitra tonga fehizoro izy ary zandro any te hampahery antsika amin'izany fa raha iverenako le tantara tao amin'ny baiboly samihafa izay niraisiko teo tantarandry Davida zao na dia noenjehany Saoly azy izy ekena hoe nisy fotoana tena nandositra izy nitary-dositra hatrany amin'ny Filistina izy nody adala tany kanefa dia izao nalain'Andriamanitra izy io ilay vato izay nilavon'ny mpanao trano no tsy tomin'Andriamanitra avy any Davida dia nataony tonga mpanjakan'ny Israely asan'Andriamanitra mahagaga zany tahaka izany koa ny tantarandry Josefa na dia tany amin'ny lavaky tany amin'ny farany lavaky ny tranomaizina ary dia nalain'Andriamanitra ilay vato izay nilavon'ny mpanao trano dia natsangany ho tonga prime ministre tao Egypta tahaka izany tantarandry Daniela ary tahaka izany koa ny tantaram-piainanao aza matahotra ry havana fa Andriamanitra ny tompon'ny tantara hain'Andriamanitra ataony manova ny situation rehetrarehetra rehefa tonga eo ampelantanan'Andriamanitra ny vato anankiray na niza nanilika ny vato iny niza nanilika ny fiainanao rehefa tonga eo ampelantanan'Andriamanitra ny fiainanao dia hain'Andriamanitra ataony manandratra n'izany fiainanao zany manangana n'izany fiainanao zany mamineo indray ny voninahiny amin'izany fiainanao zany ary tsisy atahorantsika ny amin'izany fa na dia niezaka ireo tompon'ny tanim-boaloboka ireo hanao ny fomba rehetra mba hahazahoana ilay tanim-boaloboka toy Andriamanitra manao hoe esorina aminareo ny tanim-boaloboka tsy tompony io nareo an'Andriamanitra ny zavatra rehetra Andriamanitra ny tompony tantara ho esorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra dia omena ny jentilisa dia izay no mahatonga ny hoe ny fitorinana ny fanjakan'Andriamanitra na dia isika jentilisa izay tsy jiosy azy dia lasa nomen'Andriamanitra fahefana hitorin'izany ny esorin'Andriamanitra tamin'ny fariseo sy ny mpanao-ra-dalàna ny fahefana hitorin'izany satria tsy nahavokatra tamin'izany izy ratsy saina ratsy loha androany ry havana dia te hitarika ny saintsika sady te hampahery antsika kristiana rehetra ninona lalovanao ninona fisedrana andalovanao mety tena latsaka ambany ianao dia izao hoe ataovy tonga eo ampelantanan'Andriamanitra fotsiny ny fiainanao fa ny eo ampelantanan'Andriamanitra ihany ny azo antoka ary ambaran'ny tenin'Andriamanitra zany tsy misy maharombaka azy eo ampelantanako izy raha miasa tsy misy mahasakana izay olona mametraka ny fiainany eo ampelantanan'Andriamanitra ihany no ahita ny fiasan'ny tanan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany ary ianao zany ko aza matahotra izay olona miteny hoe hopitehako ny fiainanao tsy manana fahefana motika ny fiainanao izy satria Andriamanitra ny tompon'ny tantara ary na nahavita izy hoe manao izay mahasimbasimba ny fiainanao sy ny ohatran'izany eo aza taitra fa rehefa tonga ny fotoanan'Andriamanitra hanandratana ianao tsy misy mahasaka an'izany ny tenin'Andriamanitra maranako azy dia ny Apokalipsy toko 7 teny namena ny fiangonana tany Filadelfia ambarina amin'ny andininy 7 manao hoe izy sorato izy ho an'ny anjely ny fiangonana ny Filadelfia izao no lazainy izay masina izay marina izay manana ny fahalalahidin'i Davida izay mamoka tsy hisy anidy izay manidy ka tsy misy mamoa fantatro ny asanao indro efa nasiako varavarana mivoy eo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy Andriamanitra rehefa manisy varavarana
misokatra eo anatrehanao dia tsy misy maharindrina azy nizaniza tsy naharindrina an'izany satria Andriamanitra no tompony tantara ka dia izany no itokitsika na dia misy aza ny sabotage samihafa ataon'ny olona eo amin'ny fiainanao na dia misy aza ny hoe alain'ny olona ny zoanao na dia misy aza ny fanaraotam-pahefana izay ataonao misy farany io ary mbola hoe soron'Andriamanitra amin'ireo olona ireo ny fahefana satria tsy atao miaraka ny tokony ho izy ilay izy ary dia mahereza miomana sady fa omen'Andriamanitra sy atolotr'Andriamanitra anao zany kanefa dia izao hoe tsy fisandratana na fahefana ito amin'izao tontolo izao ihany ny tena andraindrayntsika fa ny tena zava-dehibe amintsika dia izany hoe nalevina azy ny nofoko sy ny foko dia mbola vato lampony foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra satria rehefa tonga ny fotoana izay ialanao eto amin'ity tany ity dia tadidio fa ho avy ny fotoana andraisan'Andriamanitra anao amin'ny fomba manetriketrika eo amin'ilay vava adiny lanitra hanomezana anao ny satroboninahitra ny fiainana ary ahatonga anao hanana ilay seza volamena izay efa anjara no manan'Andriamanitra atsika ary izany ny fanantenantsika ka na dia misy ny fahoriana sy ny samihafa raha izay atrehantsika dia maheritsika satria hoe ho avy ny fotoanan'Andriamanitra izay hifaranana izao hanandratan'Andriamanitra na ho eto amin'ity tany ity na ho any an-danitra koa dia mahereza ary havana dia ozy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Romanina 12:20 manao hoe miareta ozy izy amin'ny fahoriana mahareta amin'ny fivavahana mifalia amin'ny fanantenana ho an'Andriamanitra rirany ny voninahitra amen.